Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra. Tafiditra ato anatin'izao mivantana izao isika rehetra ihany koa izay manaraka en différé amin'ny alalan'ny tambajotro maro isan-karazany toy ny hoe YouTube na ny karazana pejy isan-karazany, izany ankoatra izao anarahana ho antsika mivantana ato anatin'ny fampizarana izao dia tononona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo Jesosy anapaka ao andaintsika tsiraray avy faly dia faly indray mitafa sy iresaka ifampizara amintsika rehetra tia ny sitrapon'Andriamanitra tia fahamarinana dia hitombo ao anatin'izay fahalalana sy fahafantarana fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izay. Ny voalohanteny koa dia fisaorana mitafotafo no atolotro antsika rehetra izay nampita teny firarian-tsoa tamin'ny fitsingerena tampiterahana zany tampisina teto amin'ity tany ity, ny fetrandro sy ny tombonandro rehetra izay nomen'Andriamanitra tsy toa tao anatin'ny fitiavana izay nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mbola nampiny ny teny mamy avy aminareo ny tsodrano maro isan-karazany ny fampahirezana ihany koa indrindrandrindra ny zavatra toy izany dia tena kasitrahana be da be mihitsy atsika rehetra fa izay no mampirahalahntsika sy mpianada zoky zandry atsika tsiraray ao amin'ny tompo Jesosy. Any amin'ny soratra masina dia misy teny tahaka izao hoe iza no ralahako, iza no anabaviko, iza no reniko, iza no avako, iza no sakaizako, dia tsy iza fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra hoy Jesosy Kristy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana izy dia izay teny izay ihany koa no indramiko hoe isika rehetra izany dia mpirahalahy mpiara-piombonantoka mpiara-pisento ao anatin'ny fifaliana sy ny fahatserovana vanim-potoana tahaka ireny. Zava-dehibe izay ao anatiny ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra ary izay no tena bazy apetrakitsika foana amin'ny zavatra ifampizarantsika sy ifampitondrantsika. Amen. Ny tiana tenena amin'izay dia hoe ho atsika izay mirona amin'ny firayan-kevitra hoe mankalaza anniversaire, tsy mankalaza anniversaire sy ny sisa rehetra, izay fifandrohitan-kevitra izay dia tsy hoentintsika amin'izay ny fifampizarantsika fa hoentintsika kosa amin'ny hoe sitrapon'Andriamanitra, izany hoe amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Efa nisy fotoana mitondra fizarana tamin'izay teto dia tsara foana voaray antsika sy apetrakitsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, ary izay sitrapon'Andriamanitra izay no ezahantsika foana, tsy ezahana fa iainantsika, miaina isika miara-miaina ao anatin'izay hoe miaina ny sitrapon'Andriamanitra izay dia misezira ny occasion misy tahaka ny hoe anniversaire sy ny zavatra tahaka izany ahafahantsika miaina sy mampanjaka ny fitiavana Jesosy Kristy ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mamerina ho ao any fakasitrahana antsika rehetra izay nandefa ny teny mamy firarian-tsoa sy ny zavatra toy izany. Mialohan'ny rosotsika amin'ny tenin'Andriamanitra fifampizarana dia anao jeritodika vetivety isika ny amin'ny zavatra nisy tao anatin'ny herinandro sy ny 24 heures tety amin'ity zao tontolo izao ity. Tiako ny manisy sasy teny kely ary manafatrafatra amintsika raha lasy-ranabavy. Amen. Fa isika dia tsy tokony ho be marenina sy tsy tokony ho tsy manana maso misokatra ety amin'ity zao tontolo izao ity. Ny tianambara amin'izay dia hoe amen, isika zany izay en relation amin'ny Jesosy Kristy, isika izay manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manana ny fanahy masina atao anatintsika, isika nateraka indray miresaka amintsika eto zany mpanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny zavatra mihetsika sy misy eto amin'ity zao tontolo izao ity enoy tsara, ny zavatra mihetsika sy misy sy miaina ety amin'ity zao tontolo izao ity sœur sy frère dia tokony ahafahantsika mamantatra ny fitsokan'ny trompette araky ny chronologie biblika izay hitondran'Andriamanitra fanambarana
ho atsika fofombadin' Jesosy Kristy vady ampakarina. Zavatra roa izay nambarako zao hoe fofombady vady ampakarina, satria misy ny etapy hoe miroso aloha isika amin'ny antsoina hoe fofombady, de aorianan'izay hoe fofombady isika izay dia tonga indray amin'ny etapy antsoina hoe vady ampakarina. Tsy de izay loatra ny ivalam-paratsika atao anatin'ity fifampizarana ity, fa iverenako le hoe chronologie misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny arantsika nahita ny horohorontany tany Maroka nisy 4 mahery raha tsy diso ny fitadidiako ny olona namoy ny ainy betsaka zany ivelany namoy fananana, tsy hitapopoka, ny mort tsy déclaré zany betsaka ho eo zany, ary voaingana dia nisy zavatra nisy ndray tany Libia any amin'iny faritry Maghreb iny zany. Raha mandiniky isika ao amin'ny tontolon'ny carte géografika de ny Maghreb Israel iny miodikodina eo foana ny chronologie biblique, ary efa trany amin'ny famoronana nitohy tamin'ny famakivakin'ny zanak'Israely ny tany efitra no efa voatanisa tao foana, voantso tao foana Israel, voantso tao foana Maghreb, ny Amalekita, ny Jebosita, ny Etita, ny Evita, ny Amorita. De hatramin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao dia mbola misy an'izay effervescence izay foana. Zay le zavatra nyteneniko teo hoe isika ety amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy tokony ho be marenina, tsy tokony ho jamba, tsy manana odi-maso, tsy manam-pahitana, tsy manana tehana. Message codé zay tehana ambarako amintsika izay fa miroso miandalana foana isika amin'ny fampizarana. Manoloana ny zava-misy sy ny zava-mitranga ety amin'ity zao tontolo zao ity, ary tsy voandroany any nanambara fa hoe ny zavatra misy rehetra miaina sy en effervescence mihetsika eto amin'ity zao tontolo zao ity, de i fait partie ny trompette araky ny chronologie fanambarany Yahweh Elohim Andriamanitra Tsoto ao amin'ny Baiboly, fanairana antsika miprevoira, mipredira zavatra amintsika, manamarina, manisy teboka, manisy tsindrim-peo amin'ny fahamarinana ara-paminaniana isa tokony sy isa nandinina ao amin'ny Baiboly ny ao ambony. Amen. Maroka, Libia, de hoy isika hoe be da be mitondra interprétation zavatra efa nisy foana, ny catastrophe naturelle, ny resaka pandémie, ny resaka cataclysme, ny zavatra ohatran'izany. Izay dia fijery olombelona tsy en relation amin'ny Yahweh Elohim amin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy, fa fijery scientifique, fijery ny olona isolé, imperméable amin'ny alalan'ny soratra masina izay, fijery ny olon-tsotra izay le entre parenthèse olon-tsotra izay dia tsy olona racheté, tsy voavidy tamin'ny rano Jesosy Kristy, satria du moment à partir ny hoe novidiny Jesosy, vidin'Andriamanitra Tsoto teo am-pelatanan'ny satana isika tamin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy, dia tonga olon'Andriamanitra mpanaradia azy, tonga vahoakany, tonga ankonany, tonga peuple, tonga zanany. Amen. Tiako voaray anao izay zavatra ampitaina amintsika izay. Efa nisy fotoantsika na nisy sasiteny teto ireny resaka jeu des îles ireny, nisy ny fatiolona fifandrisihana zavatra toy izany. Hoe tsy misy ny parazary, maninona no misy ny rahalatsaka, maninona ny isy historika amin'ny verimberina, maninona ny misy zavatra miendrika aina afoy, entre parenthèse sorona, mivantana, ankolaka, sy ny sisa rehetra afaka anambarantsika azy. De manoloana an'izany satria anao zanak'Andriamanitra. Amen. Satria anao nisy fanan'Andriamanitra Tsoto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga namaky lay tao aminao.
ny visite ny tokantranonao, ny visite anao manokana, ianao lay tranolay, ianao lay temple. Zay dia mamelika sary any amin'ny tranolay fionana i Abrahama, ny anjelin'Andriamanitra tonga mamanga ny Abrahama. Ary zay le famerenana fitiavana voalohany, manome image an'ilay vatana teofanika. Zay koa ny zavatra impitako amintsika hoe nisy famangin'Andriamanitra, nisy voninahitr'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny zanan'ilay tokana, nisy tenin'Andriamanitra fiainana tafidina sy lasa nanapaka teo amin'ny fiainanao, dia niova ny fomba fijerinao sy ny fahatsapanao. Dia mireconnaître amin'izay ianao fa ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy misy kisendrasendra, tsy misy parazara, tsy misy hoe par logique, selon un raisonnement scientifique na mathématicien na physicien, fa ara-paminaniana sy araky ny chronologie biblique daholo. Zay zavatra izay tsy maintsy pino en intimité amin'Andriamanitra ianao, voamboatra ny fijerinao, voamboatra ny fahalalanao. Amen. Voamboatra ny fomba fisainanao sy ny fieritreretanao. Izy tsy maintsy mitombo fa ianao kosa tsy maintsy miaina. Ny egoanao rehetra dia maty, zany hoe ilay raisonnement maha-olombelona niterahanao, amin'ny maha-manam-pahaizana anao, amin'ny maha-olo-tsotra anao. Ilay olo-tsotra entre parenthèse resahako eto dia ny scientifique, ny savant, ny philosophe, ireo milaza azy ho manana lumière, miresaka année de lumière indray sika zany. Ireo olona izay asongadiny ity fiarahamonina ity fa mahitahita, papahita ao amin'ny raisonnement sy ny lojika izao tontolo izao, fa tsy ao amin'ilay relation intime Jesosy Kristy, tsy ao anatin'ilay zavatra resahantsika hoe famangin'Andriamanitra nitondra ny révélation, nitondra fampahitana, nitondra ny herin'Andriamanitra tsy to, nitondra filazaony tsara. Jesosy Kristy teny manokatra ny masom-pahitantsika, nanokatra ny masom-pahitako sy ny masom-pahitanao. Amen. Dia nafahanao anaty sapa mihitsy, nafahanao ny reconnaître mihitsy, ny aiky mihitsy fa tsy misy tokoa ny parazara, tsy misy ny chronologie miverimberina, tsy resaka lojika, tsy resaka preuve matérielle, tsy resaka zavatra voizina ao anatin'ny proof be da be, fisina sy tsy fisina ny zavatra misy ankehitr'io fa ara-paminaniana sy herin'Andriamanitra tsy to manapaka eo amin'ny fiainantsika. Raha ny resaka horohorontany dia fantatsika rehetra any amin'ny Luka 1:20 any. Ny horohorontany, ny faminina, isy famantarana eny amin'ny lanitra, vakio tsy vo izaho irery no manao rapelina ny filazaony tsara antsika ny amin'izany, fa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia repétitif be izay ka zay, satria efa akaiky ny fotoana. Dia ho antsika manana maso misokatra miverina amin'ilay fanazavana teo dia Andriamanitra manao rapelina amintsika hatrany mba tsy hahafahantsika manadino fa isika dia olon'Andriamanitra tsy to, misadresser amintsika zay en relation amin'Andriamanitra tsy to dia misy ny rappel ataon'Andriamanitra, averimberiko foana izay amin'ny zavatra misy mitranga ety amin'ity zao tontolo zao ity. Nitondra-drano ny kany Elibia tamin'ny andro Noa de efa nisy, Genesis 2:9. Tany de efa nisy, ary fanambaran'ny Andriamanitra tsy to Yahweh Elohim any amin'ny bokin'ny Isaia 5:20, izao ny Jehova, izao no Yahweh, izao ny mamorona mazava sy ny maizina, manao ny fiadanana, mahary, ny loza. Amen. Manao rapelina amintsika Andriamanitra hoe je suis amin'ny endrika fisehoan-javatra sy ny fisina ety amin'ity zao tontolo zao ity. Be da be mantsy no manana an'izao raisonnement zao hoe lay Andriamanitra je suis dia le fisehoana atao amin'ny tendrombohitra Horeba entre ny Moïse mpaminany zay voafidy amoaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypte, dia mijanona amin'izay endrika izay. Fa raha raisitsika ity Isaia 5:7 ity,
de mazava mihitsy hoe izao no iao Elohim namorona ny mazava sy ny maizana, manao ny fiadanana sy mahay ny loza, manao rapelina amintsika Andriamanitra tsy to. Zany riavana ny zavatra misy mifamaovao sy misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Amaky teny soratra masina ary sika hiditra amin'ny fifampizarana. Ny fifampizarana izay ifampizarako aminareo anio de raha omeko ny lohateny izy ity de hoe manana fahononam-po, fahononan-tena, manoloana ny zavatra nisy izay nitondrantsika sasiteny rehetrarehetra iteo. Manana fahononan-tena, manoloana ny rivotra politika izay mitsoka sy mahery be eran'izao tontolo zao y compris Madagascar à la veille élection présidentielle. Manana fahononan-tena, manoloana ny tsifisina ao atokantranonao, manoloana ny ady sy ny épreuve rehetra izay atrianao. Raha miresaka an'izay ady personnel izay ka par cas isatokantrano izay de mety hoe mafy ny asanao atrianao, fa pour l'instant ianao tsy manana choix toy ny andevo mihitsy zanak'Israël tany Egypte. Fa ao anatin'izay dia misy fahononan-tena, ary ao anatin'izay fahononan-tena izay miaraka amin'ny patience dia tsy maintsy toe-po volen'Andriamanitra aminao izay. Zay ny tena zava-dehibe fa tsy fahononan-tena ezahako zao tontolo zao dia manana an'izay fahononan-tena hoe ezahako zay, ary zany ny antony resaka hoe instruction civique, fanabeazana amin'ny maha-olom-pirenena, citoyenneté. Ampianarina anao ny lalàna, tsy mety ny mangalatra, tsy mety ny mamono olona, tsy mety ny misoloky, tsy azonao atao zany tsy azonao atao ny manala baraka sy ny sisa rehetra, manao teny, mandratra sy ny miharcelé sy ny tsy fantatro be da be zay afaka napitsika an'izany. Izay le fahononan-tena ampianarina anao. Fa izay zavatra izay brave foana. Tiako tenena amin'izay dia izay dia copie sy plagiat ny Baiboly. Plagiat ny fahendren'Andriamanitra. Zany hoe izao tontolo izao raha miseho amin'ny endriny tahaka ny zanaky ny mazava izy dia atravera ny fahendren'Andriamanitra no akany sy sehony amin'izay endrika izay. Tiako voarainao izay point sy remarque izay. Tadidio fa satana tena ange de lumière izy, amirapiratra, anjelanjelatra. Ary zay ny fisehony. Fa lay ao anatiny dia tsy izay toetra fahazavana izay. Zay ny antony manjerana azy. Lay toetra ao anatiny anefa tsy asehony aminao mihitsy. Fa lay endriny ino no miseho aminao. Io toetra ao anaty io dia tsy maintsy toetra Kristy, tsy maintsy toetra iao Elohim, tsy maintsy toetra araky ny fanahy avy any ambony, no afaka midiscerner ary mitranspercer, tonga transparent aminao izay manatrika aminao rehetra hoe ity olona ity dia olona mampiseho ny endriny ho tahaka ny mazava. Olona tsy maintsy en relation amin'Andriamanitra sy manana ny antsoina hoe portion, tsy miresaka fahafenona isika, fa na portion fotsiny ihany ary dia afaka maneho antsika any amin'izay fa ity olona ity dia olona mampiseho ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ilay mazava. Dia izany ny contexte hitantsika rehetrarehetra hoe misy milaza azy ho sauveur, misy de membe folo zao anafaka ny Madagascar, mirotsaka ho président de samy manana ny slogan daholy sy ny éthique biblique toko sy andiny no etiny. Tsy tirantsika lalina izay resaka zay dia roboka ao daholy zay roboka rehetra sy izay influencer rehetra, satria izy le mampiseho ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mazava ny resantsika teo, dia tafiditra ao daholy influencer sy attirer ao ny olona fa tsy fatany. Satria tsy manana n'ilay discernement ny resantsika teo, tsy manana n'ilay toetra Kristy, tsy manana n'ilay esprit divin, tsy manana n'ilay fanahy ao Elohim, afaka midiscerner hoe ity olona ity
dia mampiseho ny endriny tahaka ny mazava fa aiza anaky ny aizana. Tsy maintsy ilay fanahin'Andriamanitra tsy maintsy ny fanahy Jesosy Kristy alefako aminareo ny mpananatra. Io no ahafahanao ny transperse ny toepony reny olona ireny. Andriamanitra no maneho anao an'izay. Andriamanitra no devoalehanao an'izay. Andriamanitra no décortiqueanao. Andriamanitra no mampiseho anao ny natioran'ilay olona izay miafina ao anatin'izy ireny. Amaky ny teny soratra masina ary sika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misy teny soratra masina anankiroa. Amen. Noraisiko reto ahafahako mizara amintsika amin'ny lohahevitra an'io hoe fahononam-po izay tokony hanananao manoloana ny effervescence misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny fikorotanana ny chronologie be da be izay misamboara voary ny karazana trompette. Raha miresaka trompette zany dia manokatra amin'ny bokin'ny apokalipsy isika any amin'ny resaka tombo kase anankifito, ny trompetra fito, ny loza be da be isan-karazany. Tiako miatire ny attention anao isaina zavatra ohatra amin'izany fa tsy resaka hoe miracle foana na resaka fitahina foana na resaka fanasitranana foana na zavatra. Za tsy miteny hoe ratsy zany. Je suis pour à 100% mihitsy fa Jesosy Kristy misy miracle ary za tena tia miaina miracle. Amen. Na ianao ihany koa dia ohatran'izay fa tsy mahavony zany rehetrarehetra izany fa tokony ho fantatrao araky ny antsoantsony Isaia mpaminany hoe ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao. Misy obscurité dia manondro ora mihitsy Isaia mpaminany. Sao efa manakaiky lay aizy pito ary indro ny aizy na manarina ny tany efa arivo taona maro talohan'i Jesosy Kristy ny efa niproclame an'izany vision zany Isaia mpaminany. Dia zay ihany koa nataoko rappel aminao zany amin'izao ora sy fotoana izao hoe ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao. Horohorontany Maroka, tondradrano Libia, faty olona kianja Barea, déstabilisation politique tiers monde partout Afrique, atraiza mietsika daholo zay tsy tokony mietsika rehetra. Anjaranao no manampy an'izay point négatif be da be no tanisaiko izay. Ry mpiambina ho manao rappel amintsika ny soratra masina toy ny inona alina moa izao anaty obscurité. Tsapanao ve zany? Hitanao ve zany? Misy fanahy, misy esprit de discernement mampidina sy midina ao atokantranonao, mampiaina sy mampitsapanao ve? Reconnaissant amin'izany ve ianao? Reconnaissant. Sady variana fotsiny amin'ny chronologie sy ny zavatra mihodina sy mifandimby mietsika ety amin'ity zao tontolo zao ity. Fa raha vo izay dia lasa tahaka ny mihaino journal ambaran'ny TVM sy ny radio national, ny TF1 sy ny Canal Plus ihany ianao rehefa vita amin'ny journal dia maheno vaovao ianao izao ndray ny zavatra niseho tary, izao ndray ny zavatra niseho tary, dia mody ianao miaraka amin'ny fahalalanao fa tsy reconnaissant ianao. Tsy misy fiaikiana ny anatinao any, miaiky satria tsy miorina sy tsy mipetraka tsara ny relation anao amin'ny Jesosy Kristy. Ary zany no ataontsika rappel isan'andro isan'ora eto amin'ny pejy. Ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika voalohany dia Romanina toko 12 andininy 17. Tenin'Andriamanitra efa diso haitsika loatra izy io Romanina toko 12 toko 17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakitsika ny teny voninahitra ho an'ny ray tsy toa. Alleluia. Vakitsika manomboka eo amin'ny andininy 17 raha sitrakareo. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao izay mendrika eo mason'ny olona rehetra. Amen. Tsy moro zany. Ary raha azo atao dia ataovy izay havananareo
amin'ny olona rehetra. Ireo pasazy anankiroa ireo dia toy ny hoe fangavian'ny soratra masina. Ny soratra masina no miangavy, ny any ambony no miangavy. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Tsika raha mandinika dia ratsy daholo ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny mpampiasa anao miprofity anao ratsy zany, miexploiter anao. Mitovy daholo io na tia Europa na tsy tia Europa fa any Maghreb iny, Libye, Koet, na any Amerika, Canada, na any Madagasikara, exploiten'ny karana sinoa sy ny mpanambola, ny famille politika, izao sy anao. Tsy mora ny position misy anao satria entouré misy cercle de feu miodidina atsika ratsy, faratsiny, esprit, devoly, satana. Oro anefa manoloana le trangan-javatra. Cercle de feu miodidina atsika ireny ratsy. Zay la définition reny dia manao rappel amintsika ny soratra masina Romanina 12:12. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Tsy mora zany, tsy mora. Indraindray c'est plus fort que moi. Indraindray io mafy be sy matanjaka be no izao sy anao. Fa za miteny aminao fa Andriamanitra izay ivavahantsika. Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jacob, Israel. Andriamanitra nofo rehetra, Andriamanitra ihany koa. Yahweh Elohim dia mireconnaître atsika ao anatin'ny faiblesse tsika. Izy no afaka mesurer atsika ny amin'izay hoe malemy isika, atreto ny fahalementsika, atreto ny fetrany tsy fehafahazakatsika. Ny amin'izay ratsy ny tambesatra amintsika sy mianjady atsika, manapotika sy manandevo atsika izay. Raha tadidinareo dia niteny teo hoe fahendrena, fiezahako. Manoloana ny tieriny soratra masina ity aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Dia raha mpinotsotra izany isika mpamaky baiboly tsotra, tsy manana ny fanahin Jesosy, fanahin'Andriamanitra tsy to, izay ny rany sy nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tsy manana n'ilay roaka famerenana antsika indray, fofinaina mahavelona, fanahy masina, Esprit Saint, dia hoy isika andeha hiezaka tsy hamaly ratsy ny ratsy. Tsy hamaly ratsy ny mpanao ratsy, tsy hamaly ratsy ny mpisoloky, tsy hamaly ratsy ny mpitsetitra, mpanao politika, mpanao mpimambany arena ao Madagasikara sy ny sisa rehetra, tsy hamaly ratsy ny mpiteny ratsy, tsy hamaly ratsy ny patron izay miexploiter, tsy hamaly ratsy ny voisin koa izay mametraka mosavy sy karazana ody sy ny sisa rehetra, tsy hamaly ratsy ny be da be, 3 points de suspension, etc. Fa izay hoe toetra hiezaka ny tenako, andeha hiezaka, tsy hamaly ratsy ny ratsy zay dia za miteny aminao fa limité izay. Limité izay ary tsy afaka andeha lavitra amin'izay hoe tsy hamaly ratsy ny ratsy izay ianao satria raha izay fiezahana izay no andehanako dia miteraka fahasimbana ho ahy izay. Azavaiko. Raha ohatra amin'ny herin'ny tenako no andeha tsy hamaly ratsy ny ratsy, ora nefa ny tenako ihany koa dia ratsy. Sur le plan salutaire, manoloana ny herin'ny filazon-tsara, aza adino fa efa samy nanota avokoa izy rehetra. Tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra, ny endrik'Andriamanitra na dia iray aza. Ary eo ilay point filazon-tsara ataoko rappel amintsika, ifampizarantsika izay ihany koa mandray hoe tsy maintsy miverina amin'ilay fitiavana voalohantsika, tsy maintsy manana relation amin'Andriamanitra tsy toy isika. Satria raha ilay fiezahako no entiko tsy mamaly ratsy ny ratsy dia tafalatsaka ao anatin'ny exploitation totale. Zany hoe amin'izay fotoana izay dia lasa fitsetsefany olona, lasa fakan'ny olona intérêt, lasa terrain fanaovan'ny olona fanimbazimbana sy ny zavatra toy izany ary zany ny tranga misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Tafasaraka amin'Andriamanitra ny vahoaka malagasy dia ny mpitsetsitra sy ny mpanao politika sy ny mpangorokarena sy ny sisa be da be hatramin'ny faux profety mitsetsitra ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy dia malaza fampivavaka. Ataoko entre parenthèse ity firenena ity manajay amolony fa
ny fony kosa lavitra. Ny tena tianambara ao anatin'izay dia ilay relation profonde sy ray relation intime, ilay fipetraky ny herin'ny filazony tsara sy ny herin'ny fanahy masina ao am-pony tsiraray amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Mahazo toerana ve? Sa ilay toetra fotsiny ihany hoe niza karazana mpanao politika sy karazana mpitsetitra sy karazana mpanimba sy karazana mpanimba sy ny sisa be da be fa nandalo teto amin'ny firenena, na teo amin'ny tokantrano, na teo amin'ny sehatry ny asa, na teo amin'ny sehatry ny isam-batan'olona, satria malagasy hiaran'izany dia miezaka fotsiny ihany hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy. Dia hatrany ilay fampitehana satria wazavaiko apiko ny fanazavana rehefa avy eo. Lay fiezahako tsy mamaly ratsy ny ratsy fotsiny dia hitan'ny olona izay lacune izay trou izay creux izay dia ny ratsy tsy te halala izany, ny mpanao ratsy tsy te halala izany, ny mpi-exploiter tsy te halala izany, fa io misy olona malemy fanahy, malemy paika, bonaika, tratran'ny fanahy matoritory, tratran'ny fanahy miraikiraiky dia mi-exploiter au maximum izy mipirisaka ny volamena hatrany amin'ny fitombenana sy ny sisa rehetra mialatsiny amin'izay teny fonteny izay mivoaka izay tsy tokony hivoaka, karama varimasaka, ny bénévolat tsy omena ny tambin-karamany arak'izay ny fanarahana, ny karaman'ny mpampianatra dia tsy mivoaka efa 6 mois 7 mois après, ainsi de suite hatrany. Tsy Madagasikara ihany ny tratran'izany fa izay zavatra izay fotsiny inversenao izay tendance izay dia ampidirinao misehatra ara-panahy. Alleluia. Hatreo dia lasa terrain de chasse tsotra fotsiny fanaovan'ny olona sanatriany izany, akan'ny olona fafina retana toy ny hoe chambre d'hôtel raha mbola andoavam-bola amin'ny prix sahaza azy, fa ilay vahoaka malagasy ilay pintsotra ao anatin'ny sincérité sy noatran'izany tonga terrain démonia anaparana. Dia eo ihany aza mamaly ratsy ny ratsy satria mijanona famakina tsotra fotsiny ilay tenin'Andriamanitra ary tsy mipetraka ilay relation, tsy ao ilay fanahy masina manazava sy m'éclairer ny herin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ilay mpino. Irosoantsika amin'ny fanazavana faharoa. Inona ary zany no mahasamihafa amin'izay ka izay amin'ny kahany olona anankiray indray izay manana relation amin'Andriamanitra tsy toa. Eto indray zany dia miresaka amin'ny olona tsy olona tsotra fa olona efa racheté, dia miroso hatrany olona nandray ny fanahy masina, olona nateraka indray. Aza mamaly ratsy ny ratsy. Ity fiangavian'ny soratra masina ity dia toetra mandeha ho azy ao amin'ilay olona satria ilay toetra Jesosy Kristy niaritra fijaliana, niaritra ny opa, niaritra ny fandatsana, niaritra ny vono, niaritra ny zavatra rehetra izay tokony hiatra tampitsika amin'ny maha olomeloka atsika teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy no manome exemple teo amin'ny hazo fijaliana. Aza mamaly ratsy ny ratsy satria misy an'ilay fanahy ny raitsy toa ao anatiny. Ianareo mangina fa izao Jehova no hamaly. Samy tsy mamaly ratsy ny ratsy ihany ka izay zaraintsika eto. Fa eto sika dia miditra amin'ny fanazavana faharoa hoe olona manana relation amin'ny Jesosy Kristy, olona manana relation amin'Andriamanitra tsy toa, dia ilay hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Elo tsara amin'izay ny fanazavako manomboka eo satria ilay olona izay taritin'ny fanahy ao anatin'ilay toetra hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy ny mpanao ratsy, dia tiako ny mampafantatra anao sy ny manome antoka anao fa miaraka amin'izay toetra izay toetra Kristy tsy mamaly ratsy ny ratsy sy tsy mamaly ratsy ny mpanao ratsy, dia miaraka amin'izay ny fiahiana sy ny fitahian'Andriamanitra tsy toa sy ny hery ahafahanao mizaka izay rehetra mety mbola ho attaque ratsy etiny démonia hiatra sy hanapaka aminao eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny asanao, eo amin'ny tokantranonao, amin'ny maha ianao anao, amin'ny maha mpanompo anao. Averiko tsara hoe miaraka amin'ilay
ordre omen'Andriamanitra tsy to sy lay indication hoe aza mamaly ratsy ny ratsy dia misy toetra. Izay no fandresen'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay lay toetra nasehon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe mafy tena hoe tsy misy raha eo raha sitraka ao isono amiko ity kapoaka ity ary nidinitra dia nidinitry Yeshua Masia, nidinitry Jesosy Kristy dia nivadika tahaka ny rà. Ilazana amintsika n'lay atrocité an'lay vision entan'i Jesosy Kristy hoe ianjera aminy lay ratsy. Fa tao anatin'izay le hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Dia niaraka tamin'izay anefa alohan'ilay hoe hiditra amin'ilay épreuve iaina n'ilay faharatsiana. Lay faharatsiana ianjera aminy Jesosy Kristy dia efa nisy ny hery par rapport ihany koa ahafahan'Andriamanitra tsy toa mizaka an'izay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia izay kisary izay no tanteraka aminao amen. Izay manaiky hiara-dalana amin'i Jesosy Kristy, manaiky sy miaiky nateraka indray miaina ny herin'ny fanamasina, miaina ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny relation intime, relation profonde amin'Andriamanitra tsy toa. Tsy vita ny herinao io, tsy vita ny fiezahanao ny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Tsy vita ny fisainana olombelona ary zay mahatonga ny fiarahamonina monsieur dégradé. Ninina fampianarana tany amin'ny maternelle, miditra classe secondaire, miditra lycée, karazana instruction civique, ninina fampianarana lalàna, mahay lalàna daholo nge ny amin'ny fitsarana nosy. Aiza ho aiza ny tahany corruption mitsangana daholo ny karazana organisme isan-karazany, anti-corruption sy ny sisa rehetra. Satria tsy ao ilay fanan'Andriamanitra tsy toa, tsy ao ilay roaka. Dia tsy tanteraka le hoe aza mamaly ratsy ny ratsy, tsy voafe. Ary tsy eo ihany koa ilay fahazakana mifanandrify amin'izay ahafaha miatrika ny attaque ny demonia sy ny attaque ny fanaratsy eo amin'ny fiainantsika amin'ny endriny be da be isan-karazany. Mazavy mino fa voarayanao ny fanazavana mikasika an'iny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy iny. Raha zao tao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. 9:20 Romanina 12:20 9:20. Raha zao tao dia ataovy izay havananareo amin'ny olombelona rehetra. Amin'ny olona rehetra. Manao rappel fa efa nitondra fanazavana ny amin'izay. Raha zao tao dia ataovy ny havananareo amin'ny olona rehetra. Raha zao tao ozy ny Baiboly. Inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao. Ny indication'ny Baiboly atao dia ny fihavanana amin'ny olona rehetra. Raha azo atao izy si c'est possible. Conditionnel ilay izy. Aiza ho aiza ary ny condition. Ny condition de par rapport amin'ny filazantsara sy ny soratra masina. Ino tsara indray ny fanazavana. Rehefa hiavana sy hitazona fihavanana amin'ny olona anankiray isika dia tsara petraka foana ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay fihavanana. Zava-dehibe zay. Mitoy amin'ilay fanazavantsika teo hoe aza mamaly ratsy ny ratsy misy sitrapon'Andriamanitra tehirizinao. Ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy fiezahako, tsy motivation, tsy fikirizako, fa tsy maintsy aloha misy an'ilay roaka fofinaina mahavelona. Dia ino no mampiaina sy miaina miara-miaina atao anatiko satria za olona nateraka indray olombavao amin'ny Jesosy Kristy dia ino no manafery ary iny no mahatonga ho mahery amin'ny ratsy izay ataon'ny olona amiko dia mahony tena eto ny sujet antsika hoe fahononan-tena ny amin'ny karazana attaque be da be isan-karazany sy ny fietsehana misy eto amin'ity zao tontolo zao ity ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Dia izay le hoe mahony tena satria tafian'Andriamanitra tsy toa an'izay toe-po izay isika. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Dia ahoana ary? Dia ahoana ary? Dao ary sika malagasy havana. Ndao ampiavantsika ny mampara sy ny TGV sy ny TIM sy ny ndao ampiavantsika ny olona anankiray vao vetaveta sy ny mpametaveta.
efa nanimba ndao mpiavantsika ny olona iray zao voasoloky sy ny pisoloky anankiray possible ave de mipetraka foana ny kisary fa tsy maintsy misy ery ny filazaony tsara midina ao tsy maintsy misy sitrapon'Andriamanitra tafatoetra ao tsy maintsy misy asany fanao zay vao accompli zany zavatra rehetrarehetra zany ny antony nitianan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tety an-tany lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro Andriamanitra nidina teto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Yeshua Masia ny tany no fitoeran-tongotro zany hoe nisy tongotr'Andriamanitra nitoetra teto amin'ity tany ity tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy eto dia miresaka zava-miafina ny amin'ny divinité an'Andriamanitra tsy to hoe Andriamanitra ihany ve Jesosy Kristy zay moa dia famaofaobe zay resaka zay zay no ivon'ny resakantsika eto sy ny fifampizarantsika eto fa hoe raha azo atao dia atao zay evananao amin'ny olona rehetra de ny tena ivon'ny fifampizarantsika de hoe fahononan-tena manoloana ny fietsiketsehana sy ny effervescence misy eto amin'ity zao tontolo zao ity ny attaque ny satana sy ny zavatra be da be isan-karazany misy eo amin'ny fiainanao andavanandro misy eo amin'ny épreuve personnelle zay iainao tsy maintsy ho iaho misy erin'ny soratra masina midina eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao ao aminao zay temple trano lay ao aminao tsy maintsy misy an'io fanahan'Andriamanitra tsy to io de io no manazava ny amin'ny lalaka izoranao indrindra inoy tsara indrindra ahafahanao mametraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toerana ahoana zay misy fotoana ianao toy ny hoe manamelo tena satria manoloana n'ilay olona namitaka anao nanao ny tsy mety taminao ny teny ratsy anao nanambaka anao ny exploité anao sy ny sisa be da be afaka nampianao an'izay dia toy ny manamelo tena ianao hoe za zanak'Andriamanitra dia nanan'olona alahelo za ve zanak'Andriamanitra za nanolo tena amin'i Jesosy Kristy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia ankehitriny ananan'olona ady ankehitriny tonga ravavy tonga ravilahy tonga sy ny sisa be da be misy zavatra be da be ohatr' zany mifamaofao ao anatin'ny lohantsika zay ka parka zay ka resantsika zay eo indrindra lay zavatra déclenché ny satana eno tsara izay zavatra izay amin'izay ka zay dia miverina amin'ilay fanazavantsika teo hoe eo indrindra no mihetsika ny fanamasina manambara amintsika fa misy sitrapon'Andriamanitra mialohan'ny hoe raha azo atao dia ataovy zay evananareo amin'olona rehetra misy sitrapon'Andriamanitra tokony hipetraka zany hoe manoloana ny zavatra rehetra zay décision tokony iseho sy ho raisitsika sy ho voatsapatsika sy iainantsika eo amin'ny fiainantsika dia ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'i Jesosy Kristy ny soratra masina ny fahamarinana avy any ambony tokony ho amin'ny toerana ary zay no antony fampianaran'Andriamanitra tsy to eto amin'ity bokin'ny Romanina ity hoe azo mamaly ratsy ny ratsy raha azo atao dia ataovy zay evananareo amin'ny olona rehetra lay sitrapon'Andriamanitra no tokony hipetraka dikan'izay dia raha tsy possible ny fihavanana fa mikitikitika ny sitrapon'Andriamanitra mety maharava ny fipetrahany stabilité an'ilay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia manoro-hevitra anao tsy maninona tapaka ilay fihavanana satria tsy ianao tsy naniry hiavana fa ny demonia voalohany mikendry andrava n'ilay sitrapon'Andriamanitra ao anatinao faharoa ny demonia efa micréa n'ilay déstabilisation na tonga anao anamelo tena raha narahanao ny fanazavantsika teo dikan'izay fampitehanao anao fa izay zavatra izay ahafahanao migérer an'izay dia tsy maintsy manana ny fanahy masin'Andriamanitra tsy toinao ery manafy anao miatrika an'izay zavatra izay amen averiko tsara
misy fotoana ianao manamely tena satria tapaka ny relation anao tamin'ny lay olona te exploiter anao, te anao ratsy anao ary mbola manao ratsy anao foana. Olo io nefa nametrahanao fitokisana. Ny Baibola nefa miteny raha azo atao dia miavana amin'ny olona rehetra. Fa iza mihitsy androany no miteny anao, mampahery anao, amen. Raiso ny teny, raiso ny fampaherezana. Fa conserveo ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy maninona raha tapaka ny relation anao amin'ilay olona. Izay ny objectifany amin'ny maha olona efa hiasan'ny fanaratsy azy sy olona efa iraky ny satana azy dia hanapotika an'ilay sitrapon'Andriamanitra ao anatinao. Zany hoe ny priorité anao dia mitahiry foana ilay fiadanana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra tsy to. Après an'izay ka zay dia ianao mangina. Izao Jehovah Andriamanitra reo any famalina any amin'ny Torah Deuteronomia. Ianareo kosa mangina. Le mangina dia mivavaka. Le mangina dia ao anatin'ny discrétion anao, ao anatin'ny fanaovanao foana ny sitrapon'Andriamanitra. Te arabanao izy dia avelao izy. Valio tsotra izy. Tsy te arabanao izy dia avelao izy hoany. Méfiant foana ianao, méfiante foana ianao, miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ilay herin'Andriamanitra tafin'Andriamanitra anao. Fa raha vao tsy izay ilay fa raha vao tsy izay ilay tranga mpiainana tokony hiainanao, fa ny herinao no entinao mijery anazy, dia fahasimbana foana. Tsy maintsy fiafaranao. Ary zany ny zavatra misy amin'ny firenentsika. Zany ny zavatra misy amin'ny ankamaroan'ny mpino satria tsy manana an'izay zavatra fifampizarantsika izay. Tsy voaray an'izay torolanana sy torohevitra ny soratra masina izay hoe ny sitrapon'Andriamanitra no apetraka mialoha, fa raha vao voatohitohina sy tady ho simba ny fipetraky ny herin'ny filazantsara atao anatintsika. Izany hoe ny fifandraisanao amin'ny olona anankiray dia miteraka ota, mampisy ota, manimba ny herin'ny filazantsara ao anatinao dia amin'izay fotoan'izay tsy maninona tapahanao ny relation amin'ny ilay olona, fa afaka dinganao tsara ny soratra masina eto hoe raha azo atao conditionnel, izay le hoe raha azo atao. Tsy hoe dinganao ny soratra masina fa izay ilay fahononan-tena mila aki eo amin'ny fiainanao. Mila fiainanao. Izay ilay fahatsapana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ao anatinao no maneho sy mampiainanao an'izany. Izy no manafiry anao miatika an'izany zavatra détail ka par ka resahantsika izany. Tsy moro io. Tsy moro ary zany ohatra raisintsika izany dia trangam-piainana miseho be da be eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Fa matetika isika very-hevitra. Matetika isika perdu. Matetika isika tonga hatrany amin'ny fanamelohan-tena. Dia izaho ve dia zanak'Andriamanitra, izaho ane mba mivavaka ihany, izaho ane mba izao ihany, izaho ane manao pratika à la lettre ny soratra masina. Fa manomboka déstabiliser eo le mpino dia miditra amin'izay izy amin'ny fanamelohan-tena. Lasa fahavaloko ihany, lasa tsy miresaka amiko intsony ihany, lasa izao ihany, lasa izao ihany. Ora nefa ilay olona io no ni-crée azy, tsy ilay olona fa ilay fanahy tao anatin'ilay olona no miasa. Dia mi-crée an'izay effervescence izay ka mahatonga an'ilay relation tapaka. Dia avy eo amin'izay ny soratra masina lasa ahodiny devolo ho fiampangananao hoe mba zanak'Andriamanitra ihany reny, mba mivavaka ihany reny, miavonavina sy ny sisa rehetra. Fa za mihitsy no miteny aminao, alao izy pensé amin'ny fisainany sy ny fieritreretana fa ilay sitrapon'Andriamanitra tehirizo. Ataovy izay tsy hapotika an'ilay sitrapon'Andriamanitra ao anatinao. Ary tsy miditra, zay le hoe tsy miditra amin'ny jeu, zay le hoe tsy miditra amin'ilay cercle de feu. Zay zavatra izay tokony ho voaray anao sœur sy frère. Amen. Mampahery anao tadiavo amin'Andriamanitra tsy to, angatao ny farany tantsaina ahafahanao manana ny fahononam-po, fahononan-tena manoloana ny trangan-javatra tahaka an'izany izay noetiko sy nozaraiko taminao.
Alleloia. Ity resaka fahononam-po ity dia vokatry ny fanahy izy io, ary zay ny antony nahatonga any anindry teo hoe tsy maintsy misy ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao, tsy maintsy ao relation amin'Andriamanitra tsy toy ianao. Zay ianao vao afaka dirigen'ny fanahy, hiolakolaka ho afaka amin'izany détail be da be feno fandrika ny resantsika izany ka miseho eo amin'ny fiainanao izay mpanimba ny relationnao amin'Andriamanitra tsy toy. Ny vokatry ny fanahy dia fantatsika rehetra, Galatiana 5:2-7 sy 13 fahononam-po. Zay izy ao amin'ny soratra masina. Eva raha nahonim-po izy nanoloana ny menarana tao amin'ny sahany telo. Zay le nyteneny teo hoe tsy miditra amin'izao. Satana mandrabirabe eo izy dia mampiresaka anao eo izy, ampidiriny ianao ao anatin'ilay cercle de feu, ampiresahany ianao dia mena anao amin'izay ilay paoma, mena anao amin'izay ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, animbany an'ilay relation anao amin'Andriamanitra tsy toy. Fa tsy maintsy ho manana an' Jesosy Kristy présent eo amin'ny fiainanao ianao ao am-ponao. Tsy maintsy manana ny fanahy masina roaka, esprit de discernement ianao transparent io olo io hitanao ny toetra, dia hitanao eo amin'izay hoe attention fa misy toetra ratsy be afafan'ity olo ity, crachen'ity olo ity, venin poison, dia manoloana an'izay dia aseho an'ilay esprit an'Andriamanitra tsy toy, manoloana an'izay toetra ratsy zay tena asehoany mihitsy, asehoany any ambony, fa manimbanao ilay tranga dia mila manapaka relation ianao, mila maka distance ianao, mila manohatra ianao toero ny devoly fahavalonareo dia andositra anareo izy. Sy ny sisa be da be ary fenitra fampianarana ao amin'ny baiboly izany no ahitana antsika foana, tsy saraka amin'ny soratra masina sy ny filazon-tsara. Ny petera voalohany 5:5 dia efa haitsika rehetra ihany koa resaka fahononam-po ihany ao anatin'ny vakiteny isika, mahonona-tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia merina tahaka ny liona tahak'izay arapany any, isan'andro isan'ora isan-tsekondra. Ary zay no antony zavatra misy amin'ny créé kao izy. Andriamanitra mipermetra azy ahafahany manapatra amintsika selon ny toe-poan'ny olona izay efa nametrahan'i Jesosy Kristy fanontaniana hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Izany hoe miaratsy hatrany. Dia isika ao anatin'izay lasaka izay ity amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana, iainantsika amin'ny fahoriana sy ny sisa rehetra. Dia aferiko foana, ataoko rapelina foana fa raha vao tsy manana ny fahononam-po, ny fahononan-tena, tsy manana an' Jesosy Kristy ao anatintsika, tsy manana ny tenin'Andriamanitra fiainantsika, filazon-tsara, herin'ny filazon-tsara. Na tsy miteny hoe filazon-tsara fotsiny fa filazon-tsara dia ilay teny vakina, fa herin'ny filazon-tsara raha vao tsy manana isika dia potika ny relation atsika amin'Andriamanitra tsy toy. Efa manana relation zany resahako zany satria tsy miteny ao anatintsika ilay filazon-tsara, tsy manam-bà, tsy mipredira, tsy miprevoir. Ora nefa tokony ho mifanohatra amin'izay, mampatsia, mampahita, mampahery fiarovana sy ny sisa be da be. Lasa tsy izay le izy fa vaky teny fotsiny. Izany no anahitana antsika foana fifandraisana amin'Andriamanitra. Izany no antony zao pejy zao ahafahanao mahony tena manoloana ny tranga-javatra misy isan-karazany. Raha fidintsika ny zavatra nozaraina teto dia loha-hevitra dia fahononam-po, fahononan-tena manoloana ny zavatra misy isan-karazany izay mandreraka
zavatra misy isan-karazana zay ny olona manao évaluation hoe zavatra periodika araky ny lojika ny resaka séisme, ny resaka tondradrano anatin'ny réchauffement climatique isika sy ny sisa rehetra, zany hoe mandeha araka ny prévision an'izao tontolo zao anatin'ny lojika ny zavatra misy, fa ianao tsy izay satria ianao manana relation amin'Andriamanitra dia manana fahononam-po sy fahononantena ianao. Dia ao anatin'izay toetra mahon-tena sy mahonona izay, fahononantena sy fahononam-po zay dia misy fanan'Andriamanitra mampatsiahy ny chronologie biblika ny amin'ny trompeta, ny resaka soa, tombo-kasea, ny loza isan-karazany eny amin'ny apokalipsia, enlèvement, fanjavonana, any ny fijerinao fa tsaka ny fijerin'ny olona mijery journal hoe séisme dia vokatry ny resaka tany anakiroa plaky mikisaka na mietsika dia misy séisme horohorontany, tsy any amin'izany fa fijery ny any ambony, mitepo miara mitepo amin'ny ao ambony, miara miseto amin'ny ao ambony, ary iray fijery amin'ny ao ambony manoloana ny chronologie biblika ao anatin'ny antsoina hoe trompeta ianao. Zay ny zavatra iray zay. Ny zavatra faharoa dia fahononam-po, fahononan-tena manoloana ny problème mianjady aminao zay tsy fao be araky le hoe séisme, tondradrano sy ny firenena mitsangana mely firenena araky ny toko sy andiny efa nitondratsika azy teo Luka 21 sy ny zavatra ohatran'izany, fa problème personnel ka par cas isa-tokantrano isam-batan'olona isaky ny hoe mahampino anao dia misy ny rappel araky ny Romanina toko 12 teo hoe aza mamaly ratsy ny ratsy raha azo atao dia ataovy zay havananao amin'ny olona rehetra, raha azo atao conditionnel eto ampamitina ny sitrapon'Andriamanitra foana ny jerevo. Sainy ny zavatra any ambony ny fisainanao dia fisainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ny fijerinao dia fijery miaraka amin'ny fijerin'ny fanahy, tontolo ara-panahy, tontolo ny filazon-tsara, tontolo fiainana mandrakizay. Dia izay no ao anatinao izay ny mahazo toerana ao anatinao, izay ny fototra ao anatinao dia ny fihavananao amin'ny olona eo no tsy maintsy mipetraka sy miorina tsara ny fahononan-tenanao ahafahanao mitahiry ny sitrapon'Andriamanitra, ahafahanao miconserver ny volonté divine. Alléluia. Zay ny afatra ara lasirana-bavy sondra ny tompo lehibe tsika afaka nitondran'izay fizarana izay. Makasitraka raha itsitohany amin'ny teny, ny teny dia ianao, ny teny dia tao aminao, ny teny no fanafana, ny teny no délivrance, ny teny no fanasitranana, ny teninao ny fahononan-tena, fahononam-po oentinay miatrika ny zavatra rehetra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ianao dia malala raha itsitoha, ianao ny fietsehana, eo aminao ny permissivany amin'ny zavatra rehetra, ny aizina sy ny mazava dia teo an-tananao izany. Aoka izay dia anana fijery ao aminao, fijery eo amin'ny seza fiandriananao, mibanjina, famonjena ianao, manompo masoko any amin'ny tendrombohitra hozy Davida, avy aiza ny famonjena, ny famonjena dia avy aminao iao Elohim. Dia iaraka izany ihany koa ny zavatra rehetra izay etsehanay ety amin'ity zao tontolo zao ity, ny zavatra rehetra izay iainanay, ny zavatra rehetra izay sinay, dia aoka tompo iorina eo ambonin'ny fahononam-po sy fahononan-tena avy aminao. Filazon-tsara atao anatinay, erin'ny filazon-tsara. Fanay masonao miasa sy mietsika, fototra sy arifenitra fitafiana ihany koa oentinay miatrika izao tontolo zao. Tsy misy afa-tsy no ahafahanay manana ny fahononam-po sy fahononan-tena oentinay miatrika ny zavatra rehetra manoloana sy mietsika ety amin'ity zao tontolo zao ity. Manampibetsaka anay tompo amin'ny alalan'ny teninao mba ho teny mampijoro anay sy teny manositray anay amin'ny lafiny maro isan-karazany tianao hijoroanay, ny teny no renesinay sy ny arahanay ny fampizara teto anio. Ny aja sy ny dera dia anao irery ihany raha itsitoa
Jesosy Kristy ny tomboka asian'izany mivavaka izany sy ny fifampizarana rehetra teto. Aleloia. Rahasoantsika rehetra, amen. Natahin'Andriamanitra tsy toa dia manaraka indraysika mizara loha hevitra anankiray mandray fampaherezana mifampahireto isika. Tainy tompo daholo veloma tompo.